Manoloana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara izay ihany dia manana ny ambarany ihany koa Andriamatoa Virapin Ramonsoa consul général de Madagascar aty amin'ny nosy La Réunion nambarany ara-moa fa dia misafotofoto be ihany ny resaka politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanazavana ry. Kasika ny Virapin Group dia anisan'ny mijery akaiky ny raharaham-pirenena. Misafotofoto be ny resaka politika eto an-tanindrazana. Amty resaka hoe iza no candidat, iza no ahoana ho raikitra ihany ve izy io sa tsy ho raikitra, ny rarina dia ho raikitra ny fifidianana indrindra fa ny fifidianana filoham-pirenena. Amin'ny resaka amin'ny députation dia marihina eto fa ny Virapin Group dia handray anjara ary handatsaka candidat maro manerana ny district ka amiko angamba ny zavatra tiako tenena ihany nisy tanjona, nisy zavatra narovana tamin'ny tolona tamin'ny 2009 zay anisany tao anatin'izany ny tenanay. Nanomboka tany amin'ny famolavolana ny tolona tena amin'ny La Rotonde raha tsy diso ao mois de novembre 2008 angamba iny dia efa tao ny tenanay mandra ankehitriny zao dia amiko zay fotokevitra lehibe narovana resaka hoe fanovana zay mbola anatin'ny fahindohan-draharaha ary arovan'ny Virapin Group.